Namarana ny fankalazana ny Fjkm taona niorenany Fjkm Ambatomitsangana Fanantenana Haute Ville omaly. Fotoan-dehibe araka izany notanterahana teny an-toerana ary fotoana ihany koa moa izay nanokana ny tsangambaton'ny fankalazana izany. Tamin'ny fitokanana ny trano vatom-piangonana vaovao no nety ny fiangonana Fjkm Ambatomitsangana Fanantenana Haute Ville Namarana ny fankalazana ny Ville 2020 taona nitsangana ny omaly. Fotoan-dehibe no izany teny an-toerana izay notarihy ny mpitandrina arandrena Soa Isabelle izay natrehan'ireo zanaky ny fiangonana rehetra ihany koa. Faha androso amin'ny tanteraka isika eo moa no tenin'Andriamanitra izay nentina nankalazana ity Ville ity. Fotoana natokana amin'ny famaranana ny taonjobily izay faha 2020 taonan'ny Fjkm Ambatomitsangana Fanantenana Haute Ville dia ny zava-miseho androany ankoatran'ny fanompoam-pivavahana izay nitarihan'ny mpitandrina teo dia ny fizarana maro-pakasitrahana ho an'ny komity nanomana ny fankalazana ny jobily ho an'ny komisiona efatra ny taranaka nanangana ny trano ary ho an'ireo ray aman-dreny be izay manome voninahitra anay amin'izao fankalazana ny faha 2020 taona izao. Amin'ireo ray aman-dreny lehibe ireo dia misy ray no efa nankalaza ny faha 100 taonan'ity fiangonana ity dia mbola velona amin'izao fotoana izao izy. Tamin'ity fotoana omaly ity ihany koa no nanolorana valy soa ho an'ireo zanaky ny fiangonana izay mihoatra ny 70 taona amin'izao vanim-potoana izao. Ireo mpikambanao amin'ny komity mpikarakara ny taonjobily ihany koa dia tsy noadinona fa dia notonorana maro-pakasitrahana ho fakasitrahana azy ireo indrindra noho ny asa vitany. Dia tao anatin'izay fanadihadiana izay indray no mamarana ny vaovaontsika mankasitraka anao hatrany nanjo ny vaovao hatramin'ny farany metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsoa indray ny tenako.